Manona ny fiadanany tompo amintsika rehetra ry havana malala noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrapony dia afaka manatanteraka izao fiaraha-mivavaka mandritra ny 10 andro izao isika, izay fotoana lehibe satria anovozana hery ara-panahy ary itombontsika amin'ny fitiavam-bavaka ka ho tanteraka ny zavatra niainan'ireo apôstôly izay nandray ny fanahy masina tao amin'ny efitrano ambony, dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa izy rehetra ireo dia naharitra tamin'ny fivavahana. Dia zany ihany koa no tiana mba hiainantsika eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny tokantrano amin'ny alalan'izao 10 androm-bavaka izao. Anomboka ny andro voalohany isika izay mitondra ny lohateny hoe tomoera amiko. Teny Jesosy izay nataony tamin'ny mpianany izany teny izany, ary teny izay mbola ataony Jesosy amintsika ihany koa amin'izao taona vaovao 2024 izao, dia miteny sy miantso atsika Jesosy sy manao hoe tomoera amiko amin'ity taona vaovao ity. Hanomboka ny taona dia tiany Jesosy mba hitoetra ao aminy isika, hitoetra ao amin'ny Jesosy ny fiainantsika, dia ho azo antoka ny ho avintsika amin'ity taona 2024 ity. Ndiary hivavakantsika dia iroso amin'ny 4 izay omen'Andriamanitra. Raina izay ny an-danitro, manoditra ny dera sy ny saotra ary ny voninahitra ho anao zahay noho ny fitahiana sy ny fahasoavana izay ataonao aminay, ka omenao 4 manokana izay hitombonay amin'ny fivavahana, ary ihany koa hahatonga anay hitoetra ao amin'i Jesosy, ka ny fiainanay dia hitoetra ao amin'i Jesosy amin'ity taona vaovao 2024 ity. Ary izany mihitsy no tianay ho tanteraka ao amin'ny fiainanay mandra-piavin'i Jesosy, ka ho tanteraka ny teny Jesosy manao hoe ka izay toerako no hitoeranareo ihany koa. Tiana hiainana deny zao dia ny ety tany tompo, izany hoe miara mitoetra aminao izany. Mampianara anay ary ampahafantaranay ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Enara, ny lohateny lehibe izay ho velabelantsika mandritra nyity 10 androm-bavaka ity dia manao hoe fa ianao kosa raha mivavaka, izay nalaina ao amin'ny Matthieu 4:9 izany teny izany. Teny Jesosy Kristy ihany koa izany, izay nampianatra ny mpianany hivavaka izy, ary nilaza Jesosy tamin'izay fotoana izay hoe ianao raha mivavaka dia manaova hoe dia toizan'le izy. Anisan'izay zany le voalaza teo hoe fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao izy ka ary indrino ny varavarakely rehetra dia mivavaha amin'ny rainao izay ao mangingina, ary ny rainao izay mahita ao mangingina no hamaly anao. Andeha antsika hiditra amin'ilay lohateny voalohany, tomoera amiko. Ao amin'ny Jaona 5:15 no misy ny ataontsika hoe ten'Andriamanitra fototra amin'ity andro voalohany ity. Izao ny voalazany ten'Andriamanitra: izao ny voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko, ary izao aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ry havana malala, mazava izany teny Jesosy izany. Vaovao ny taona, tiana mba tena fiaina vaovao, fiaingana vaovao no tiany Jesosy iarana aminao amin'ity taona vaovao ity. Izay miray amiko, hoy Jesosy, ary izao aminy dia mamoa be izy. Amin'ity taona vaovao ity dia zany no fikasana, teny fikasana izay omeny tompo anao. Tiany Jesosy Kristy mba iray aminy ianao amin'ity taona vaovao ity, ka hamoa be eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny lafiny rehetrarehetra moa zany hoe mamoa be izany.
ary tiany Jesosy ihany koa raha tsy saraka aminy ianao amin'ity taona vaovao ity. Faminteny izy hoe raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Kanefa Jesosy Kristy dia tianao zava-dehibe miaraka aminao amin'ny alalanao eo amin'ny fiainanao amin'ity taona vaovao 2024 mahafinaritra ny ten'Andriamanitra ry havana malala. Manana planina ambony ho anao Andriamanitra amin'ity taona vaovao ity. Mba hatateraka zany planina ambony izany sy lehibe izany dia miteny izy hoe tomoera amiko, tomoera amiko. Nisy pastora anankiray voantso hiasa tany amin'ny faritra anankiray. Dia tao amin'io toerana izay niasan'ity pastora ity, mpitandrana zany, dia fiangonana kely anankitelo no notandremany tao amin'io faritra io. Rehefa avy nandrato fianarana moa zany izy niofana ho mpitandrina, nahazo ny mari-paizana, dia niatrika asa fitandremana fiangonana amin'izay, dia voantso hiasa tany amin'ny toerana anankiray izy zay misy fiangonana telo. Lay izy ary lay fiangonana aza dia fiangonana kely izany fiangonana anankitelo izany. Inona ny andro tamin'izay fotoana izay, ary efa olon-dehibe avokoa ny mpivavaka zany tao amin'ireo tao amin'ny anankiray tamin'ireo fiangonanareo zany. Dia indraindray mahafinaritra ny fotoana rehefa tonga ny sabata, indrindra rehefa farantaona vao nandalovantsika tsela zany hoe farantaona izany, efa miditra taona vaovao tsika zao, dia rehefa toe-javatra manokana tahaka izany dia mahafinaritra amin'ny fotoana ao am-piangonana dia tonga maro ny olona, misy tonga mahatratra eo amin'ny 700 eo ny mpivavaka zay tonga rehefa misy toe-javatra mahafinaritra tahaka izay zany ao amin'ny fiangonana. Fa amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 10 eo monja no tonga mivavaka. Nahatratra latsaka ny 5 degré zany ny maripana tamin'izay fotoana izay. Tena nangatsiaka mihitsy. Ary olona 7 monja no tonga nivavaka tao amin'ny fiangonana tamin'ny sabata. Ny ankonan'ny pastora misy olona 4, avy eo nisy olona 5 hafa nanampy azy. Zay ihany zany zareo no tonga nivavaka tamin'io sabata io. Dia nanontany tena ilay pastora hoe tokony toriteny ave sa ahoana? Amin'ilay olona anankisivy zany, ny ankonany 4 dia misy olona 5 hafa. Dia nanontany tena izy hoe tokony anao toriteny ihany ave sa ahoana? Amin'ireto olona vitsy reto. Dia izao no nambaran'ilay mpitarika anankiray tao amin'ilay fiangonana. Vehivavy izy io, efa 70 taona. Dia izao no nolazainy tamin'ilay pastora hoe pastora, izahay mamelona ny ampafolony araka ny volazan'ny ten'Andriamanitra, ka noho izany tokony toriteny ianao. Dia nitoriteny ilay pastora. Eny ary nitoriteny ilay pastora. Ny toriteny izay nataon'ilay pastora dia ao amin'ny Jaona 15:4 ka hatramin'ny 19. Ilay teny Jesosy manao hoe tomoera amiko. Ao amin'io andalan-teny io dia intelo no naveriny Jesosy ilay teny hoe tomoera amiko, intelo. Amin'ny kolotsaina jiosy ny zavatra anankiray rehefa averina intelo dia tena zava-dehibe, tena manandanja tokoa izany zavatra izany. Ary tena zavatra iankinanaina mihitsy matoa averina intelo lay zavatra anankiray. Ao amin'ny Jaona 15:4 intelo no naveriny Jesosy ilay teny hoe tomoera amiko. Dia nalefa ny pastora ny fanazavana ilay tenin'Andriamanitra. Nasongadiny tao amin'izany fotoana izany ny mahazava-dehibe ny fiainana kristianina.
dia ny fanompona natsoina mba hanompo ny kristianina ary natsoina mba iray am' Jesosy Kristy fa tsy antehitra amin'ny herin'ny tenany samy rery eo amin'ny asa fanompona zay tanteran'izy ireo. Ary Jesosy dia nanome teny fikasana fa raha mitoetra ao aminy isika hoy le pastora zany manazava dia tanteraka avokoa izay rehetra angatantsika. Teny fikasana zay ataon'i Jesosy Kristy zany amin'ny 15 moa lazan'izay Jesosy Kristy. Ary tsy misy hoe mampisalasala ny am'izany teny Jesosy zany hoe mety ho azo hoe sa tsy ho azo, fa mazava ny teny Jesosy fa azo antoka 100 isan-jato fa raha mitoetra ao am' Jesosy dia ho azo zay zavatra angatahana araka ny teny Jesosy. Angatao zay tianareo na inona hoy Jesosy Kristy fa ho azonareo zany raha mitoetra ao amiko ianareo. Rehefa nyfitian'ilay pastora ny tohiteny dia zao no namitianany azy dia hozizy izy hoe arak'izany azy dia tsy izay azontsika atao no manova ny zavatra fa izay azon'Andriamanitra atao amin'ny alalantsika sy eo amin'ny fiainantsika. Tsy izay azontsika atao no manova ny zavatra anankiray na ny toe-javatra anankiray fa izay azon'Andriamanitra atao amin'ny alalanao sy eo amin'ny fiainanao. Rehefa avelantsika miasa Andriamanitra dia miova ny toe-javatra anankiray. Tsy ireo faiza-manao nanantsika ry havana manala araka ny misy andalateny ato zay nosoratan'ny mpanoratra anankiray Ellen White zany dia zao no voalazany ao amin'ilay boky Fanompona Kristianina takila 7:70 tsy ireo fahaiza miasa nananao ankehitriny no mety mbola ho azonao na homenanao hanomenao fahombiazana fa zay azon'ny Tompo atao ho anao. Averiko, tsy ireo fahaiza-manao na ireo fahaiza-miasa nananao ankehitriny izy na mety mbola ho azonao no hanome antoka ny fahombiazanao fa izay azon'ny Tompo atao ho anao. Ry havana malala, zay ne ny tena tiany Jesosy ho ampitena amintsika amin'ilay teny hoe tomoera amiko. Te anao asa lehibe aminao Jesosy. Te hanatanteraka asa lehibe amin'ny alalanao Jesosy. Dia miantso anao izy hitoetra ao aminy, iray aminy. Raha miray amiko ianareo ary izao aminareo dia hamoa be ianareo hoy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Lazainy mpanoratra ihany Ellen White zany dia zao no lazainy hoe ny vavaka ny tsy ambaratelo ny hery ara-panahy, mampifandray atsika amin'ny loharano hery izany vavaka izany. Ny vavaka no manokatra lalana ananatsika ireo aren'ny tsy hitalany. Izany no afatra zay tiany Jesosy ampitena amintsika amin'ilay hoe tomoera amiko. Dia nolazainy ty mpitandrina ity pastora ity tamin'ireo mpivavaka anankisivy. Valo moa zany satria izy mifantsiviny izany no afatra nampitainy. Dia namafisiny amin'ilay teny ao Matthieu 7:20 sy ny 20 manao hoe alazaiko aminareo koa raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambony tany na amin'inona ka angataka izany dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza no haingonany roa na telo amin'ny anarako dia eo avoany aho ho Jesosy. Dia ozy izy ilay pastora tsy milaza io teny io, ozy izy ilay pastora zany mampahery an'ireto olona anakivalo reto. Tsy milaza io teny Jesosy io ozy izy hoe raha misy 200 na 300 no mangataka zay vao hamaly Jesosy. Fa milaza Jesosy hoe raha misy roa hangataka amin'ny anarako sy mifanaiky ao anatin'ny firaisan-tsaina dia ahazo valiny avy amin'i Jesosy
izany olona izany, ary azo valiny avy hatrany, azo antoka fa tsy hoe mety ho azo valiny, fa tena azo antoka ny valim-bavaka zay omeny Jesosy Kristy. De nanao fanentanana am'izay zany le pastory, de nanao fanentanana izy hoe manoloana an'izany teny Jesosy zany, tsy miankina amin'ny isa kay no azahoana valim-bavaka avy amin'i Jesosy, tsy miankina amin'ny isa kay no ahafahan'Andriamanitra manao zavatra sy miasa, tsy miankina amin'ny isa. Dia nanao fanentanana ty pastory ity hoe tsy afaka ny hitomepona isika fa mila miasa isika, mila mivavaka isika, de omen'Andriamanitra antsika ny vokatra zay nampanantenany. Nafana ny toro-teny, nafana na dia tao anatin'ny atsika aza sy olona vitsy no niangona teo. Rehefa nirava dia nitodi-do hody izy mianakavy kely, dia hoy le pastora tamin'ilay vadiny, ramatoa vadiny, tao anaty fiarany: tena mila mifindra fiangonantsika hozy izy, tena tsy misy fanantenana ny fitombon'ny ara-panahy sy ny fiovany zavatra eto amin'ity fiangonana ity, mila mifindra fiangonantsika. Rehefa neno an'izay ilay ramatoa vadiny, dia naveran'ilay ramatoa vadiny le toro-teny zay natao le pastora, de hoe: nga moa tsy le toro-teny nataonao ane, ianao ane nahoana ianao izy izy tsy nanao antso tamin'ireo mpivavaka ireo mba hivavaka, mba hazoto hivavaka araka an'le afatra zay notorianao, le teny Jesosy manao hoe tomoera amiko ary raha miray amiko anareo de mamoa be. Naninona ianao izy izy tsy nanao antso tamin'ireo olona reo mba hazoto hivavaka izy? De izy izy ilay pastora hoe: saika nanao antso ihany aho izy fa nisalasala. Inona zavatra aseho ravana malala? Zao ny zavatra aseho: isaky ny maraina amin'ny 9 sasany dia tonga ireo vehivavy vitsivitsy ireo ao am-piangonana. Isaky isa maraina amin'ny 9 sasany. Inona ny ataonao? Mivavaka, mangataka ny fanahy masina. Tonga izy ireo isa maraina amin'ny 9 sasany, mivavaka ny amin'ny fitombon'ny fiangonana. Tonga izy ireo amin'ny 9 sasany maraina isan'andro, mivavaka ho an'ny fianakaviany, ho an'ny tanàna zay misy azy, ho an'ny mpiara-monina, ho amin'ny asan'Andriamanitra, ny drafitra n'Andriamanitra ho an'ny fiangonana. Ary mivavaka ihany koa izy ireo isan'andro, isaky ny amin'ny 9 sasany maraina, mangataka ny fitarian'ny fanahy masina, ny fahazavan-tsaina zay amin'ny zavatra zay tokony ho ataony. Inona ny zavatra anseho? 3 volana taty aoriana, lasa 20 no isan'ireo olona tonga nivavaka tao amin'ilay fiangonana. 3 volana taty aoriana fotsiny. Ravana malala, marina ny teny Jesosy manao hoe tomoera amiko ary izao aminareo dia moa be ianareo. Raha miray amiko ianao ary izao ao aminao dia hamoa be ianao. Amin'ity andro voalohany ity dia mandefa antso aminao Andriamanitra. Manasa anao Andriamanitra mba hitoetra ao aminy mandrakariva. Manasa anao izy mba iray aminy mandrakariva ka hivavaka ka tsy mitsahatra, araka ny teny Jesosy Kristy hoe mivavaka ka aza mitsahatra. Miantso anao, manasa anao Andriamanitra mba tsy hisaraka aminy mandrakariva amin'ity taona vaovao ity, mandritra ny fiainanao isan'andro vaky, dia manasa anao izy, miantso anao mihitsy izy mba tsy hisaraka aminy mihitsy ianao, satria raha misaraka aminy ianao dia tsy mahay manao naninanina ozy izy ny teny Jesosy Kristy. Dikan'izay manasa anao izy mba hiara-mandeha aminy
ianao eo amin'ny fiainanao. Manasanao izy mba hitoetra ao aminy, ary izy ihany koa te hitoetra ao anatinao isan'andro. Ry havana malala, antoka ao antsika ny firaisana amin'i Jesosy Kristy. Raha mbola manana firaisana amin'Andriamanitra ny olona anankiray, dia tsy manan-kely amin'ny olona io i Satana. Aveloko. Raha mbola manana firaisana amin'Andriamanitra ny olona anankiray, raha miray amin'Andriamanitra, mitahiry ny firaisana amin'Andriamanitra ny olona anankiray, raha mbola voatahiry ary voatazona izay firaisana amin'Andriamanitra izay, dia tsy hanan-kely amin'ny olona io mihitsy i Satana. Ao aminao Kristy, ary ianao ao amin'ny Kristy. Izay ihany no antoky ny fitomboana sy ny fahombiazana eo amin'ny fiainantsika. Ny ten'Andriamanitra dia manamafy an'izany. Taona vaovao, dingana vaovao, vina vaovao, tetikasa vaovao. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra, Korintana 2:7-7 dia milaza ny ten'Andriamanitra manao hoe: raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Ry havana malala, tomoera ao amin'i Jesosy. Raha misy olona ao amin'i Jesosy, raha misy olona mitoetra ao amin'i Jesosy, olom-baovao izy. Ary izany no fanerenao ho anao amin'ity taona vaovao ity. Mba ho tanteraka le hoe olom-baovao vaovao ny taona dia ndao mba ho avaozina daholo ny zavatra rehetra ahoana ny hatanteraka azy. Tomoera ao amin'i Jesosy. Tomoera ao amin'i Jesosy. Andeha hivavaka isika. Raina izay ny an-danitra, misaotra noho ny teninao. Marina ny teninao, mahatoky ny teninao, ary ny teny fikasanao dia mitoetra mandrakizay. Tompo, amin'ity izao taona vaovao izao, dia miantso anay ianao, manasa anay ianao, miangavy anay mihitsy ianao mba hitoetra ao aminao. Ka ny fiainanay amin'izao taona vaovao izao dia hitoetra ao aminao Jesosy Kristy, ary izahay koa dia hiara-mandeha aminao mandrakariva isan'andro eo amin'ny fiainanay. Dia ho azo antoka ny fitombonay amin'ny lafiny rehetra, ary indrindra ny fahombiazana. Dia tanterao aminay tsirairay avy izany teny fikasana izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.